Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ny fampatsahivantsika amin'ny ity androany ity insha Allah dia mahakasika ny fanambelantsika sakafo tsy misarona sy ny vilia tsy misarona ao an-tokantranontsika mandritry ny alina iray manontolo na mandritry ny fotoana maharitra. Fanontaniana mipetraka amin'ny tsirairay hoe fa maninona ny finoana Islam no mandrara tsika olombelona tsy hamela ny vilia na vilany tsy misarona mandritra ny alina iray manontolo sy ny fotoana maharitra. Valiny dia misy lesona lehibe anankiroa ao anatin'izany. Voalohany, raha velantsika ela tsy misarona ny sakafo indrindra mandritra ny alina iray manontolo dia ny devolina ny shaitoany no mihinana ampin-tsakafo rehetra izay tsy misarona ao an-tokantranontsika. Satria tadidio fa ny devoly dia afaka miditra n'aiza toerana izay misy azy, ary afaka mandeha ao an-tokantranontsika mivezivezy mandritra ny fotoana maharitra indrindra amin'ny alina. Ka raha misy zavatra tsy misarona indrindra ny sakafo dia mipetraka izy sy ireo fianakaviany mihinana an'izany sakafo tsy misarona izany. Ny faharoa dia tena lehibe indrindra. Dia niteny mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny hadisy manao hoe mandritry ny ray taona ozy izy dia misy alina anankiray izay andatsahan'ny tompo Allah subhanahu wa ta'ala aretina avy any an-danitra, ka io aretina na ny mikrôba milatsaka io dia mandeha amin'ireo sakafo izay tsy misarona n'aiza toerana misy an'izany sakafo izany. Zany dia hadisy marim-pototra azontsika amin'ny mpaminany sallallahu alaihi wasallam. Ka raha ohatra ka tsy misarona ny sakafo tao anaty vilia napetraka ao nandritry ny alina, ka raha sendra n'io alina ampidina ny Allah an'izany aretina izany dia tratra ny mikrôba ilay sakafo. Rehefa tonga amin'ny maraina anao mihinana an'izay sakafo izay dia ianao no voalohany idiran'izany mikrôba zany ary miatomboka aminao ny ilay aretina. Zay mahatonga hitantsika isan-taona misy aretina vaovao foana miseho maneran'izao tontolo izao. Ary aretina vaovao ireny dia miainga amin'ny olona anankiray. Tsy iza io olona izay aingana io aretina io, fa ilay olona nihinana sakafo tsy nisarona nandritra ny alina iray manontolo ka nilatsahany izany mikrôba na ny virus avy any an-danitra izany. Zay dia mila hitandremantsika, indrindra ianareo mamanay, ianareo anabavinay ao anatin'ny tokantrano. Aza velona tsy hisarona re ny sakafo mandritra ny alina indrindra. Eny na dia misy aza ny fotoana maharitra na amin'ny atoandro, aza velan'izany fa ny shaitoany na ny devoly dia mihinana amin'izany ary sao dia ilatsahany ilay mikrôba ka ao an-tokantranonao ny atombohany izany aretina izany. Zay no fampatsiavantsika tamin'ity androany ity. Abonneo, partageo, ataovy j'aime fa mbola betsaka ny zavatra izay ho resahantsika eto. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.